raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azy avy amin'ny zana-bolana tamin'ity androany ity mahina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny satria dia misesy hatrany ny fandalovan'ilay rindraona ao atsimo Madagasikara manome vana ny zavona vao maraina ihany koa izay ho an'ny atitan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny voatany sy ny ilan'ny atsinanan'ny Madagasikara ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy ny vokatsay dia midina tanteraka indray aloha zany ny maripana ambany indrindra saika hita taratra zay manerana ny Madagasikara fa misongadina kokoa raha ho an'ny voatany satria dia atombanana midina hatrany amin'ny aotra degré celsius ihany zany ny maripana indrindra any amin'iny amin'ny faritry Vakinakaratra manakaiky ny district Ambatolampy iny amin'ny maraina be ny atoandro moa dia miverina mafana ny andro amin'ny ankapobeny toy izao ny toetriny androntsika roa ny rapizy vao maraina isy ny zavona ho an'ny voatany ny atitany atsinanan'ny Madagasikara manontolo ary ny atitany avaratra andrefany nosy mety hitana tany ivelana vitsy ihany koa ny nosy be sy ireo toerana manodididina azy ary ny district Nantalasy maro antsetra ny aoriny zavona kosa dia ny masoandro no ibahatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapizy tolakandro vola ny masoandro hatrany no ibahatoerana saika manerana ny nosy akoatra ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana manakaiky ny district Nantalasy maro antsetra hatrany no mety isy raona mandalo indraindray ny maripana vinavina amin'izay rapitso izay tafidina hatramin'ny 2 degré ny any amin'ny faritry Vakinakaratra mety ambanin'izay na aotra degré celsius kosa raha ny tombatombana any amin'ny district Ambatolampy any ho an'ny ambiny kosa indray raha ho an'ny voatany izay hatrany dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra ny ambony indrindra kosa dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 920 degré celsius ho an'ny tapany atsimo Madagasikara manodidina ny 920 ka hatramin'ny 820 degré celsius izay maripana izay miakatra kosa nefa zay raha any amin'ny tapany avaratra atsinanana Madagasikara iny 920 degré celsius ary tombanana mahatratra any amin'ny 330 degré celsius ny maripana ambony indrindra amin'izay rapizo izay any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara ho an'ny talata mbola mitohy hatrany ny zavitany vao maraina saika manerana ny Madagasikara indrindra ny atitany nosy moa zany tena ahitana an'izay hita taratra ihany zay hatrany amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara any mandraondraona ny andro ho an'ny morotsiraka avaratra atsinanany nosy mbalika kosa ny masoandro ho an'ny morotsiraka andrefana aoriny zavona nefa dia ibahatoerana hatrany ny masoandro saika manerana ny Madagasikara amin'izay andro ny talata izay ny maripana vinavina amin'ny talata izay hatrany dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana vinavina zany ambany indrindra ho an'ny voatany ary mety tafiakatra hatramin'ny 9 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny tapany atsimo Madagasikara 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara kosa indray mahatratra 13 degré celsius amin'ny ankapobeny ny maripana hitantsika taratra any amin'ny faritry Boeny zay sy ny any amin'ny faritry Betsiboka ary ny faritry Sofia ny ambiny moa zany tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ny toetriny androntsika ho an'ny alarobia mahazo vahana hatrany ny zavitany vao maraina saika amin'ny atitany Madagasikara iray manontolo amin'ny toerana feno ala sy manakaiky renirano moa ny tena ahitana azy torak' izay koa ny manodidina tanimbary zany fa ny ambiny kosa indray indrindra ny morotsiraka dia ny masoandro no ibahatoerana manomboka ny maraina zay hatramin'ny takariva ary ny voatany ihany koa dia azo toerana hatrany ny masoandro aoriny fizavany zavona izay ny maripana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay 2 degré celsius indray no vinavina any amin'ny faritry Vakinakaratra iny amin'ny maraina be ny atoandro kosa nefa dia tombanana mahatratra any amin'ny 920 degré celsius izay maripana izay tsy dia misy ny fivanagoavana mahakasika ny maripana amin'ny faritra maro manerana ny nosy tafiakatra 430 ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka sy any amin'ny faritry Sofia amin'izay andro ny alarobia izay hatrany izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary arapisy ray fotoana manaro veloma